Miaravavaka asika rehetra tompoko. Misotranao zahay ry Andriamanitra ray sanaka fanahy masina. Tsy mety mangina ianao fa miteny aminay isan'andro mba hahatonga anay olona tena vaovao, voavelaheloka, manana firaisana aminao ary mahafoy ny tenanay sy ny momba anay manontolo ho anao. Tsy hain'ny nofa mandraza any Jesosy fa ny fanahinao ilay mahay manangana ny maty, ny fanahinao zay mahay miteraka anay olom-baovao, ny fanahinao zay mahatonga anay iaina amin'ny fibebahana marina, amin'ny fotorotoro, iaina amin'ny finoana velona sy ny fitondratena masina. Avy Ary Jesosy eo hiteny aminay amin'ny alalan'ny teninao mba hahananay zany firaisanay natanteraka aminao zany zay amin'ny andronay manontolo. Anaran'i Jesosy. Amen. Ny ten'Andriamanitra zay ho torina fohy amintsika dia ny Marka 12. Filazan'ny tsaramasina ny soatan'ny Marka 12. Ny andininy 1:7 ka hatramin'ny andininy 4:7. Marka 12:20, ny andininy 1:7 ka hatramin'ny 4:7. Amin'ny anaran'i Jesosy no amakesika izany. Raha nipetraka tandrifin fandatsahan-drakitra Jesosy dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka vola tao izy. Ary maro ny mpanan-karena nandatsaka be tao. Fa nisy mpitondratena malahelo anankiray kosa tonga teo ka nandatsaka farantsakely 2, an-kevitry ny variroaventy avy. Ary Jesosy niantso ny mpianany anatonazy ka nanao taminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondratena malahelo io no efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny haben'ny fananany nandatsahany tao, fa izy kosa tamin'ny alahelony no nandatsahany tao izay rehetra nananany, dia ny fivelomany rehetra. Ray masino manana masinana amin'ny fahamarinana, ny tenina amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tsara ity ten'Andriamanitra ity, mahafinaritra misy ny mamaky azy, mahita vehivavy mahantra mpitondratena anankiray, veuve nanolotra izay ananany rehetra ho an'Andriamanitra. Ary io no afatra mpitain'ny soratra masina amintsika ny hoe mahay manolotra ny anananao rehetra ho an'Andriamanitra. Mahay manolotra ny anananao rehetra ho an'Andriamanitra. Jesosy mijery ny olona mandatsaka rakitra eo. Manam-bola moa dia mandatsaka $50 ohatra, 100, 200. Misy olona nandatsaka tsy fantatro na $1 na 500. Tena faran'izay ambany amin'ny vola. Izay angano azo ilazana azy. Dia hoy Jesosy hoe io vehivavy io no nandatsaka be indrindra. Ny fihezanteny ilazany Jesosy azy amin'ny andininy 4:7 ny tena matanjaka, natolony izay nananany rehetra. Mpandinika ny heviteny dia mandinika io teny hoe toute sa vie. Ny heviny natolony an Jesosy na natolony an'Andriamanitra ny fiainany manontolo. Ary io no afatra amin'izao tenin'Andriamanitra ity anjaratsika androany ity nanolotra ny fiainany manontolo. Ireo manana 12 moa ny andininy voalohany zay haitsika tsara tandrify izany hoe atolory ny tenanareo
ho fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra dia ny fanompoandroanahy mety ataonareo zany ary aza manaraka fanahndro tontolo zao fa minova amin'ny fanavaozana amin'izay misy irasika zay averintsika matetika ihany koa eto amin'ity toriteny ity dia ny hoe ny tenako rehetra atolotro anao anao tsy misy fetra anao rehatr eo dia misy ny atao hoe pliavava amolotra eo izy dia tena tsysasia atolotro anao ny tenako manontolo fa misy ampahany eo amin'ny fiainanao zay tsy mainany Jesosy satria ny rakitra mira fanatitra misy ampahany zay lay tena fananany tsy omeneny Jesosy io reto Jesosy meko anao fa ty raha ity mpagardeko ty tsy meko anao ty inona io tsy foinao io ho hitasika eo mpandinika ny soratra masina koa dia milaza fa ny fony manontolo no natolo ny an'Andriamanitra amin'izao fanatitra izao na niseho fruit na vokatry ny fony izay torotoro sy mangorakoraka dia tsy tia fantatra izy fa hoe tia ny sisa ao anaty posy koa ato meko anao ty Jesosy ny mpandinika koa sasany dia mihevitra hoe tena nasehony amin'izany vola zay farany nananany zany na $1 io na ohatrinny io na lay vola farany ambany lay tena fitiavana en'Andriamanitra mampatsiaro ny fanontanian'i Jesosy any Petera hoe Simona janako jaona motia efa ianao fa ity vehivavy mpitondratena mahantra malahelo ity dia zao ihany ny fantany hoe tianao Andriamanitra ka na mahantra aza na dia be aza ny nalasako reto mpanan-karena tia mba nanako re Jesosy raisy hoe tsy manana ninina ny teboka faefatra zay lazain'ny mpandinika ny soratra masina ny amin'ity hoe fanomezana ity dia tsy nisy sisatsony tao aminy na insensy fatokiana nitikany hoe na tsy manako anina Jesosy manana omenana rampitso confiance totale générale entière am Jesosy na ho velona ao Jesosy na ho maty aho tia nananako meko anao ty any Jesosy tena miteny aza manahy ny amin'izay ho aninareo zany efa dia mampianatra anao hoe raha mbola sy zakany fino anao zany a dia aza foanana ny compte bancaire anao zay no ampianarina anao mbola sy zakany finoako androany zay ary za koa tsy ampianatra an'izany eto hoe dia mandehany ianao anao allégorie zay sy toritenisika dia amidio hatramin'ny tomobile anao meuble anao a ny volanao mibaky tonga dia roro dia atero amin'i Jesosy eo ny ampitso apetraka feno amin'i Jesosy io ny teboka fahadimy nodikany hoe Jesosy tsy manana fa dia io ianao mahafantatra zay ampitsoko reo teboka dimy matanjaka ireo zany hoe ny fiainany manontolo lapetrany amin'i Jesosy ny fony matorotoro sy mangorakoraka nomeny tompo arahany tenany manontolo ny fitiavany tanteraka an'Andriamanitra velona ka dia tsy raha ino zany na inona idona amin'ny fiainany ary ny fananany confiance fendro tanteraka amin'ilay Jesosy ka ny ampisony dia apetraka ny amin'ny tompo reo teboka dimy ireo no afantarana ny olona tena mijoro amin'ny finoanan'i Jesosy raha mbola tsy manana an'io ianao mangata tsy hainao anefa zany raha tsy ny fanan'Andriamanitra mitarika anao fa raha ity no mitarika anao
voiakatra amin'io altary io anao dia volany faran'izay kely indrindra aloha fidinao hoe raha misy $50 $10 $5 $1 dia iza nomesika an' Jesosy $1 vidina ny fanatitra ny rakitra eto dia versika hoe fanatitra jeresika raha tantara ny fanatitra na tonga io fanatitra nataon' Jesosy izay voasoratra amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa ambin'ny folo ny andin'ny fahavaliko hatramin'ny andin'ny faharoa ambin'ny folo dia karazana misy tantin-drakitra teo ankavanany altara teo amin'ny testamenta taloha dia mandatsaka vola ao mba hoentina mikarakara ny tempolin'Andriamanitra sy ny fanompoam-pivavahana sy ny trano tamin'izany fotoan'izany mpandinika dia manana endrika trompetra izany karazana tantin-drakitra kely zany a ary misy efitra 3 eo a ara-tantara dia ao ianao no mandatsaka hoentina ho fanatsarana ny tempoly ho fikarakarana ny fampompoam-pivavahana samihafa dia io no mbola nitohizana tamin'ny anon'i Jesosy ny zavatra mampalahelo nefa teo amin'ny testamenta taloha dia zao rehefa hitondra fanatitra ianao na vola na vorona na izao na izao dia mila mpisorona indrindra raha fanatitra ondry sy fanatitra osy no aterinao dia sy mahazo miditra amin'ny altara ianao a sy mahazo miditra amin'ny efitra masina indrindra ianao fa ery lavidavitra ery fa raha vao miditra eo anao tonga dia maty ianao sy tradrano zany nanjoana daba sy aby hoe zanako misorona dia mba seho irearea hoe hiditra tao fa maty sur place izy mianada izy mirahalahy tsy mahazo mitondra fanatitra miditra amin'ny altara so ihany fa ny fanatitra tonga lafatra nataon' Jesosy dia ny tenany rehefa maty Jesosy dia tsy hatra ninona tao amin'ny tempoly tsy hatra ny efitra lamba mampisaraka ny efitra masina sy ny masina indrindra ka ny olona rehetra na iza dia afaka miaona amin'Andriamanitra satria ao amin'ilay fitoerana masina sy masina indrindra dia ao no toerana iverina ho akaiky an'Andriamanitra kokoa amin'ny teolozian'ny testamenta taloha ny zany amin'izao fotoana iainantsika zao na iza zay atao hoe sacerdoce universel ny terme teknika ilazana azy afaka miaona amin'Andriamanitra tsy maty ianao fa ny ozina ny fahafatesana tokony ho azony zay olona manatona na miditra amin'ny efitra masina indrindra efa noentin'i Jesosy tamin'ny tenany zany lay fanatitra zay tsy misy to azy dia ny fahafatesan'i Jesosy zay lazay nijaonao mpanambatisa hoe ino ny zanakon'Andriamanitra zay manazitra ny fahotana izao tontolo izao teo amin'ny Israely dia lasa fombafomba ny fanaterana fanatitra zay teo amin'ny Israely dia azahoana famelan-kely koa azahoana sy havanana amin'Andriamanitra ny fanolorana fanatitra misy raha toy ny ondry sy osy kanefa zao lasa fahajarana tokony fotorotoro sy mibebaka aloha zay vao manatona ny altara mitondra fanatitra fa inona nataony zanak'Israely lasa rotinina fotsiny aleo anatitra fanatitra dia tahaka ny ohatrany azo sary amin'izao fotoana zao hoe mandasaka rakitra dia efa miodina fotsiny dia tsy miteny tsy misy asa mba iza mivavaka hoe andeha anatitra nytia dia zao no sens no hita asika hoe inona ny hevitry ny fandatsahana rakitra rehefa aveo araka ny fampianarany fiangonatsika dia tahaka an'izany koa faratrany tompo a avery mangetaeta dia lasa milahatra moramora mifahendrena tsara mantina tsara ny hevitry nylay fanatrany tompo ve ao ny hevitry nylay fanatitra ny tena manontolo ve tena ao sa tonga ny avia mangetaeta dia milahatra tsara ohatrany olona tsisy paitona misy nakela finahitra misy ny pasteur mijery ny olona avery mangetaeta tena zany ka sérieux na sérieuse dia sy faly Jesosy mahitanao amin'izao endrika ho matitra anatona latabatra maso ny heviny ve ao ny aina ny tena izy ve rehefa eo rehefa hitany Jehova zany fanatitra aterin'ny zanak'Israely amin'ny fomba ivelany zany dia hoy izy hoe fofona sy fahavitavitana eo masoko ny fanatitra ataonareo mba eritrereto nge zany namony ataontsika ondry na osy arivo na roa arivo amin'ny fetin'ny Pasika hoy Jehova hoe fofona sy fahavitavitana tsy ilaiko inona ny fanatitra ilaiko i Jehova io salama raika amin'ny 2:150 ny fotorotoro sy ny fanahy torotoro sy mangorakoraka zany ny fanatitra akasitrahako i Jehova miainga eo ny famaritatsika ny
fanolorana ny rakitra na fanolorana ny fanatitra. Ianao zay manana fo mibebaka marina, fo torotoro sy mangorakoraka, manolotra zay omenao eo na mirakitra zany na manatona fanasany tompo, io no hevitra voalohany. Fa raha sy amin'ny fo feny fibebahana ny akaranao eo dia fofona sy fahavitavitana io mason'Andriamanitra, fahazarana. Ary io ny teneniny tamin'ny Jiso hoe ity firenena ity manaza ahy amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra. Ny dikany hoe miakatra ety amin'ny altara mandatsaka rakitra na manatona fanasany tompo dia zao ny heviny voalohany. Ny tenako rehetra Jesosy io atolotra aminao, tsy misy tavelana ray ary. Fa hoe za tery am-piandohana hoe ny rehetrarehetra meko anao Jesosy fa misy anankiray mba avelako, tsy foiko anao ty. Inona zay? Ny fahotako Jesosy, tsy foiko io, mamiko loatra ny miady amin'ny namako, mamiko loatra ny jangajanga, mamiko loatra ny mifosa, mamiko loatra zao. Fa Paoly apôstôly dia mampianatra tsara ny hoe ataoko taimboraka ny zavatra rehetra mba hazahoako any Kristy. Izy ny Filipianina 4:7. Ny heviny rehefa andasaka rakitra ianao, ny fonao manontolo, ny tenanao manontolo, io aloha natolotra, zay vao ny volanao. Tsy reo tsara nataony Jakaosy ny bebaka Jakaosy dia hoy Jakaosy hoe iny tompoko ny asasaky ny fananako, tsy ny mahantra ihany fa manan-karena koa ilainy Jesosy zany hoe aleo mahantra dia mba amizay tiany Jesosy. Tiany koa manan-karena, azo nomenanao koa zany raha mahasoa anao. Jerenao meny tomobila tsara tare anao, asiany $100,000 ao anatin'ny comptenao, raha mahasoa anao zany azo nomeny anao zany raha zakanao, ka tsy rehiray anao rehefa tonga ato, rehefa tsara noho ny olona rehetra ny tomobilanao. Faharoa dia tsy maintsy fantatrao hoe ny tsara indrindra nomen'Andriamanitra ahy dia ny zanan'ilay tokana tao an-danitra rehefa manolotra fanatitra. Sy zay farany rasy nomeko anao Andriamanitra fa tahaka an'ity vehivavy ity aneka amin'ny volany manontolo nomeny tao. Rehefa manome ho an'Andriamanitra ianao na vola na fotoana na hery, ny sasany rehefa mafimafy ny asa ato ambany ato na matetitetika ny fotoana afoy, tena sy mba misy repos misy amin'ity week-end ty. Marina ilaysika ny repos. Fa ny hiratsika dia ny hoe ry Kristy mpanjakako, ny foko anao, ny volako, ny androko, ny heriko, ny momba rehetra atolotra anao. Ary na dia ilay mamiko indrindra aza ny fahotako indrindra, io no atolotra voalohany rehefa andasaka rakitra eo ianao. Sarovy manomboka androany, ny fandatsahan-drakitra ny dikany dia ny hoe ny fahotako no atolotra anao aloha voalohany Jesosy, ompitena. Ny tenako manontolo atolotra ho anao, ny foko manontolo atolotra ho anao. Zany no heviny. Ary ny heviny faharoa zay tena matanjaka, Jesosy ilay fanatitra fanomezana avy amin'Andriamanitra ilay tsara indrindra nomeny anao. Noho zany tokony koa ianao hanomeny tsara indrindra ao aminao ho an'Andriamanitra, fa sy zay farany rasy sy ambany indrindra ao aminao nomenao azy. Tsy mora zany ry havana angatao ny fanan'Andriamanitra, ahaizanao mandazalanja. Zavatra mahafinaritra eto koa dia ny mason'i Jesosy mitsinjo ny ory, ny mahantra, ny taina malahelo. Zany ny terme ilazany Marka an'le vehivavy mpitondratena eto. Dia tetarika anao hoe ry havana hitan'i Jesosy ny alahelonao. Io ny tena lesona matanjaka. Hitan'i Jesosy ny fahantranao zay angatahinao aminy, Jesosy mahantra fitiavana. Noho zany atolotro ny tenako mba omenao, ny foko velariko eo anatrehanao mba hananako zany fitiavana. Hitany mason'Andriamanitra zany alahelo zany, mba nangetahetan'izany ve ianao?
iaona tamin'i Jesosy satria ny altara ny dikany amintsika dia zao iaona amin'Andriamanitra ny dikany. Ny mandasaka rakitra na manatona ny fanasan'ny tompo ny dikany dia ny hoe miaona amin'Andriamanitra velona, tsy miaona ihany fa tena firaisana natanteraka amin'Andriamanitra satria raha atolotra ho fanatitra velona ho azy ny tenanao dia izy no manjaka. Sarobidy ny masony Jehova mitsinjo ny marina, mahita ny adinao rehetra izy. Aza iverinao fa tsy hitany Jesosy ange mahalala hoe firiny eo ny sisa ao amin'ny tranonao ao. Le vehivavy sy nyteny taminy le ramatoa hoe Jesosy tsy misy sisa tsony ao amin'ny compte koa fa dia meko anao daholo, fa Jesosy mahita. Jesosy mahita. No zany raha manana ady ianao na manana faniriana koa ianao, tsarovy sao dia ataonao hoe rehefa lavalava tsy elaela tsy mivaly ny vavaka dia mba hitanao moa aty Jesosy zareo ny gentilisa ohatrany metimety daholo ohatrany bien payé ny gentilisa zay io zanaka ao ohatrany indraindray elaela raha vao mahita asy. Sasy tratran'izany nareo vao tonga teto Canada tonay aloha dia tratran'izany efa nalefa ny CV 10 hoe aiza ihany izy ty Jesosy kanzo mba nahita ihany finalement. Jesosy mahita iza mahalala ny hevitra heverako anareo dia hevitra hitondra fiadanana fasiloza. Ianareo aza na dia rasy mahalala hanome zava-tsoa ny zanakareo hoy Jesosy maika fandrainareo zany an-danitra. Jesosy mahita. Jehovah Jireh no terme ilazana azy amin'ny testamenta taloha. Jesosy mahita ny adinao rehetra hoento aminy ary. Sa tsy maminany nyity vehivavy ty fa nitondra ny alahelony sy ny fahantrany teo amin'ny alitara masina izy. Zany dia azoko antoko zany. Ianao koa rehefa andasaka rakitra ianao na anatona fanasan'ny tompo zay adinao rehetra aza vela hoe lasaka fotsiny vola kara fa ataovy ao amin'ny fonao sy ny sainao hoe ny adiko rehetra Jesosy no etoko iaona aminao, tsy manana afa-tsy ianao any. Ny vaovao mahafaly eto dia niresaka tamin'ny mpianatra Jesosy hozy ny masin'ny mpianatra avy aty ianareo tanareo io vehivavy malotoloto lamba rey io ny tena nandasaka be. Eto dia modely ianareo vehivavy, modely ny vehivavy tsy lehilahy nyresana teo ary te aneo amin'ny apôstôly 12 lahy Jesosy hoe ianareo 12 lahy tsy misy tahaka an'io vehivavy io ianareo. Te hitodika aminao vehivavy aho, te hitodika aminao vehivavy aho, mahafinaritra ianareo, tena tiany Jesosy ianareo. Ary na dia nanota ianareo tany Edena fa izay nandavo amin'ny Adama, mahafinaritra dia zao ianareo no nitory ny fisanganan'ny tena maty voalohany. Rehefa nitsangana Jesosy dia Maria Magdalena no nilaza fa velona Jesosy. Eto indray dia ny modely mampiavaka amin'ny vehivavy dia ny fanolorana zay azo manontolo. Fiteny matetika hoe olony ny fony vehivavy tsara io tsy manenina, mitempo ho an'i Jesosy ny fon'ny vehivavy io toetra tsara. Fa ny toetrana lehilahy indraindray somary mahery an-doha kanefa rehefa babin' Jesosy mba mitomany tahaka ny Petera ihany zahay. Io ny modely tian'Andriamanitra ianaranao vehivavy ny anoloranao ny tenanao manontolo an Jesosy, ny fonao an Jesosy, ny fahatokenao an Jesosy. Ny théologie féministe moa dia milaza ny hoe Jesosy tsy mba tahaka ny jiosy manilikilika ny vehivavy, manilikilika ny mpitondratena, fa Jesosy tena manandratra ny vehivavy satria olona voavidiny tamin'ny rano mitafiny endrik'Andriamanitra ny vehivavy. Ka ny zany dia izara ny fahatsarany Jesosy ho amin'ny olona rehetra. Engane ny vehivavy rehetra amin'ity fiangonana ity ho modely amin'ny fahafoizana ny ota voalohany. Zany no atao rehefa hiakatra anatitra ny fanatitra, hanolotra ny tena manontolo sy ny andro rehetra ny momba anao rehetra
ho an'andriamanitra fa izany no fanatitra ahafantatra tsara fa ny fototry ny fanatitra de zao jesosy lay fanatitra feno sy tanteraka efa nomen'andriamanitra ary ny tsara indrindra ka noho zany ny vehivavy tena manana jesosy de manolotra ny tsara indrindra ho an' jesosy ary sy zany any fa tena ny fitiavany sy ny fahatokeny de natolotry ny tompo manontolo ary vehivavy mahatoky hatramin'ny fahafatesana mizara zany fahatsarany jesosy zany ny lesona imbonatsika de zao ny hoe jesosy eo ny tenako rehetra atolotro anao miaraka amin'ny fananako manontolo rehefa zany rehefa natolotra ho azy izy de izy no manzaka feno ary mikarakary zany ary manome ny tsara indrindra ho anao ka na de malahelo azy ianao de anao ny fanjakany lanitra na de indraindray tokamboty sy tody tsy misy lanjany loatra ary ianao ny fiainanao tena tiany jesosy koa ianao satria zao voavidiny tamin'ny rano ianao ka sy afoiny satria ho anao na nolorany tena no fanatitra velona ianao koa inona no ahy taminao zany no hirantsika mifandraisana ny tompo na afoiny ahy koa ho jesosy mba inona kosa no ahy taminao ny valiteninao de hoe jesosy eo ny androko ny foko ny tenako ny fiainako manontolo raiso fanjakao ka na de tsy haiko aza miala amin'ny fahotana fantatry jesosy io fantany loatra io fahalemesika io tsy hainao de izy ado anao hanome anao fanany ampandresenao io tena zavatra tsy foinao indrindra io ho tena foinao ka atao anaty amboraka mba hanananao an'i kristy lay tsara indrindra voninahitra hon'andriamanitra ray sanaka ary fanay masina zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay vavaka isika sotranao indrindra zay Ary Jesosy fa nafoy ny tenanao fanatitra velona ianao masina sitraka andriamanitra tokoa ny tokony ho valiteninay de ny anolotra ny tenanay ho fanatitra ho anao koa ka de tsy nivolana ihany fa ny fiainanay manontolo no atolotra ianao tsy amolotra ihany fa tena atolotra tokoa ho entina manombo sy manome voninahitra anao avefanay masino hampianatra anay zany fanolorany tena feno zany fa tsy hainy no famandray zany de misaotra jesosy amen raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavany jesosy kristy tombosika sy fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fimbona fanay masina hatramin'izao koa mandrakizay amen